Ny olona masina mahatoky eo amin'ny Kristy ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raitsika. Anio ry havana dia alahady natokana iarabana ny sy hitondranam-bavaka ireo zokiolona eto amin'ny fiangonantsika. Koa ny loha hevitra entina anehoana an'izany dia hoe tsy miova Andriamanitra. Androany koa dia fotoana natanterahana ny akatoka izay andinihana raharaha vitsivitsy efa nambara teto tamin'ny vaovao-piangonana, koa ny fanahy masina ny taridalana antsika amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ry ava-malala rehetra ao amin'ny Tompo, ndeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny Salamy 420 ary tohizana amin'ny hira 430. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Izy no hiakatra ny tandrombohitra Jehovah, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra amin'ny fanahano amin'ny lainga na mianina mitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana vahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana vahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy ary izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra.
amin'ny anarako dia hovony aho. Koka isika anatona ny seza fiandroana amin'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino, tafangineto noho ny anaranao zahay ary miondrika eto anatrehanao. Mitsaokanao ary manome voninahitra anao amin'ny fonay rehetra. Mankalaza ny anaranao masina izahay fa Andriamanitra lehibe ambony ny Andriamanitra rehetra ianao. Ianao ilay Andriamanitra hatr'izay ary mandrakizay. Ianao no nahary ny lanitra sy ny tany. Ianao no antony izao rehetra izao ary mitory ny voninahitra ao izay rehetra no arianao. Mideranao koa izahay ankehitriny no misoa sesehana raisinay aminao isan'andro. Misaotra anao izahay fa na dia mbola ato anatin'ny firongatry ny valana retina aza izay, dia mbola afaka manompo anao ihany, mbola afaka midera anao ary mbola afaka manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Tsy misy miafina aminao fa fantatra ao avokoa ny aminay manontolo. Eo an-tananao ny fiainanay sy ny hoavinay. Mikarakaranay ianao ary mihevitra ny mombamombanay rehetra. Koraisy tompon'ny fisaoranay ianao, ny fideranay ianao, ny fankalazanay ianao, fa mendrika izany indrindra ianao. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Hoy ny Tompo, mianohy any ianareo anaka ary tandremo ny tena lokon'ny vavako. Koa enohy amin'ny mpanajana ary havana sady eritrereto lalina, izao tena hanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izao. Mandeha anaraka amin'ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofy ianareo. Ny hira fanampy ny 5:1 no ataontsika ho fandraisana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Sika iaiky ny fahotatsika amin'ny fomba bebaka sy feno fanetretena amin'ny alalan'izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, ndreto izahay mpanota mahantra, manetry tena eto anatrehanao, miaiky fa tsy nahatanteraka ny sitraponao. Taminao dia taminao tokoa ny nanontanay, ary efa nanao izay ratsy indrindra taminao izahay. Rendrika tao anatin'ny fakapanahy izahay, ka ny fahotana izay tokony nankahalainay no nanjary nankamaminay, ka sahanay natao teo anatrehanao. Miaraka amin'ny fiangonana. Ry irainay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamelany ny elokay, diovy izay afa-pahotana, sasao izay mba mafakeloka, ary avozo fanahinay mba ho veloko nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay,
no angatahana aminao. Amen. Miantra tokoa Jehova, maharo-po sy be famindrapo izy. Koa raha nibebaka tamin'ny fonao marina tokoa ianao, dia raiso amin'ny finoany eo am-pitsanganana ny famelan-keloka tolotry ny tompo ho anao ankehitriny. Tsangana amin'ny fiangonana. Izao dia izao ihany ny Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Ry havana, amin'ny fofo ravoravo sy feno fifaliana no andeha anandratantsika amin'ny feontsika hiran'ny firana fa 7:700, andininy voalohany sy faharoa, anehoana ny fankasitrahantsika ny famelan-keloka izay avy nyraisintsika. Ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana.
hoy ny tompo izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina. Raha hiakatra ety anoloana ireo tompon'anjara hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina dia ataontsika ny rehefa voalahatra. Iaraka ivavaka sika. Tompo Andriamanitra io voreto izahay misaotra midera mankalaza ny anaranao ary tonga indrindrandrindra Tompo amin'izao fotoana izao izay fotoana natokana hamakina sy hainoana ary handraisana ny hafatra avy amin'ny teninao. Koa dia mitenena Jehovah fa voninkaino anao izay mpanomponao ary ny feo rehetra izay tsy avy aminao dia ampangino amin'ny herin'ny fanahinao masina lehibe ary bitsio aty anatin'ny fonay Tompo ny anana fo mahay miaino ary indrindra mitana ny fianarana izay azo raisina avy amin'ny teninao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Iaraka maka sy an'ny teny soratra masina sika, izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 9:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Isaia 9:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Rehefa hitantsika izany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mangozozo bela efa miraika ny nebo, ny sampiny dia nampitondraina ny biby filahana sy ny biby fiompy, ny zavatra fitondranareo dia sampy ka tonga enta mavesatra entin'ny biby reraka. Miraika sy mangozozo avokoa izy ka tsy mahavonjy ny entana akory. Fa na dia ny tenany aza dia lasa kobabo koa. Mianoa ahy ry taranaka Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaka Israely, izay nobabena hatrany ankibo sy nentina hatrany am-boka. Na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Amen. Hotizatsika amin'ny famakiana ny teny, izany dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia milaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema, ny lehilahy antom-panahy hanara ho ny tena, ho maotina, ho endry, atanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antom-panahy koa anary hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevon'izay divay be, tsy ho andevoziny divay be, ho mpampianatra ny zavatra rehetra, mba hampianara ny vehivavy tanora fanahy, ho tiany vadiny, ho tiany zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny mba tsy hitenenina ratsy ny tenin'Andriamanitra. Eo mpitsanganana kosa ny andraisantsika ny filazantsara araka ny Lioka toko 2 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:30 mitsangana fiangonana. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady bavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fampiononana ny Israely, ary ny fanahy masina dia tao aminy.
Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempolo izy, ary efa nampidirin'ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nidera an'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita amin'ny famonjenao, izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreny noho ny teny nilazana azy. Ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'ny Maria reniny zaza hoe: Indro, ity zaza ity no voatendry ho fandavona sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Israely, ary ho famantarana ho lavina. Ary ny fanahinao aza dia ho tsatoana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra io, indreto ny fiangonanao, miandry ny anoranao andray ny hafatrao, ko ampaladio ny sofinay mba handre tsara ny feonao, ampahirato ny masonay mba hita zava-mahagaga avy amin'ny teninao, sokafo ny fonay mba handray amin'ny fifaliana ny fampianaranao, dia omeo anay ny indro sy hitahiry ny teny fikasana tianao menanay anio, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ho an'ny olom-boafidy, araka ny fahalalana rahateo izay n'Andriamanitra ray, ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Tsy miova Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra. Novakina tamintsika teo ry havana ny teny nampitondrain'Andriamanitra any Isaia mpaminany manao hoe: na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Izany teny izany dia nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely teo am-piandrasana ny anapotehany any Babilôna, izay nambabo azy ireo. Ny sampin'ny Babilôna dia Ibela sy Nebo izy, dia ho lasa fa tsy havonjy azy. Fa Jehovah Andriamanitra kosa, izay nitondra ny olony hatrany am-boka tahaka ny reny, dia tsy tsahatra ny hitondra azy mandritra ny fiainany manontolo. Toy ny trotrony azy foana izy vao niforoniny, no mbola hitondrany azy koa amin'ny hoaviny rehetra. Teny nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany izany, dia ny zanak'Israely izay nofidiny ho an'ny tenany. Nefa koa dia teny mirakitra fahamarinana sarobidy ho antsika zanany,
izay nantsoina ho amin'izao fanompona masina izao. Ry havana malala, andro natokany fiangonana ho aladiny zokiolona ny andro anio araka ny voalaza teny am-piandohana. Andro atserovana ireo ray aman-drenitsika izay efa ao anatin'ny fahanterana. Fa nahoana moa no anokanana andro atserovana azy ny zokiolona, na ireo antsoina koa hoe antim-panahy. Manao izany sika ry havana, satria anisan'ny fitsipika napetrak'Andriamanitra ifampitondrana ao amin'ny fiangonana izany, araka ny teniny hoe mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsivolo ianao ka manaja ny tavan'ny antim-panahy ary matahôran'Andriamanitra, izaho no Jehova. Hitantsika amin'izany fa fotoana omen'ny soratra masina lanjany manokana ny andron'ny fahanterana. Tsy misy olona mantsy na dia iray akory aza afaka hitompon-teny fantatra fa tsy maintsy hatratra izany fahanterana izany. Kanefa ny olona misaina rehetra kosa dia samy efa nihevitra tao an'eritreriny avokoa izay mba mety ho fiainany raha omen'Andriamanitra fahasoavana ho tonga amin'izany fahanterana izany izy. Fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra ry havana no hatongavana amin'ny taonan'ny fahanterana. Etsy andaniny anefa dia rahana mahalala fa anisan'ireo olona azo lazaina hoe marefo ny zokiolona. Miary azy zany amin'izao fotoana anatrehana ny valanaretina Covid-19 izao. Mipetraka ho lara-pahamenatra aizatraiza ny fiarovana ny zokiolona noho ny fahafantarana fa marefo izy ireo. Rehefa tonga amin'ny fahanterana tokoa mantsy ny olona dia miamena avokoa ny herim-batana sy ny herin-tsaina ahafahana maneho ny asa natao teo aloha. Miamena avokoa ny fandrenesana, ny fahitana, ny fanamboloana sy izay rehetra ahafahana mandray na mamalina ny zava-mitranga eo anoloana ka zary tara foana ny tena amin'ny fanatanterana izay tokony atao. Eny zary tsy afa-mihetsika aza indraindray. Toy izany no anazavan'i Solomona mpanjaka ny amin'ny fahanterana ao amin'ny bokin'ny Mpitoroteny. Manaraka izany, noho ny antony samy hafa dia miamahalana ny fifandraisana amin'ny hafa rehefa antitra ianao ka lasa manrery lava. Mandao ny namana matsakaiza, mitody damosina amin'ny tena na dia ny havana aza indraindray. Mamizana ny olona ny fiarahana amin'ny tena ka mamaika azy ny andaozana azy. Mavesatra amin'ny zokiolona tokoa ny fifandraisana amin'ny hafa. Ahina nararoatra ny fahosana ny olona ifampirarahana mba hamitahana ny tena. Mandisy fanantenana ny olona ametrahana fitokisana. Tsy azo antenaina fa toa mandositra ny tena ny olona iandrandrana fanampiana. Manampy izany ny zava-mitranga izay tsy nananana ahiahy tamin'ny fotoana nampatanjaka dia manjary mavesatra. Zavatra kely monja dia mety ampikorotana ny saina, mety ampikorotana ny fiainana. Pahazo ny antitra koa ny miaina mitahotra manoloana ny fahasarotam-piainana, ny fizaham-toetra, ny fakapanahy, ny tsy fahasalamana sy ny fahafatesana. Fa fotoana anakekezana ny fahafatesana tokoa mantsy ny fahanterana. Na dia tsy azo lavina aza fa tsy lavitra ny tanora koa ny fahafatesana, fa ny antitra azo morotevana hoy isika malagasy ary ny tanora vato mandondona. Na dia marina tsy azo lavina azy zany, dia fantatra kosa fa tsy tsapan'ny tanora tahaka ny atsapan'ny antitra azy ny fanakekezan'ny fahafatesana amin'ny fahanterana no atsapana fa manatona toy ny fiavin'ny fahavalo ny fahafatesana ka tsy azo hitifina. Zany rehetra zany no mpisesika ao an-tsaina raha mitazana ny fahanterana ny olona. Izany koa no mahatonga ny mpanao salamo hivavaka amin'Andriamanitra hoe aza manary aho rehefa antitra aho, ary aza mahafoy aho rehefa ketraka ny herika. Marefo ny zokiolona ho isika. Marefo ny zokiolona ka mila fikarakarana manokana eo anatrehan'izany indrindra
no hanomezan'Andriamanitra ty teny fikasany ity manao hoe na dia mandra-pantitra reo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no hisasatra mitondra anareo izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro eny izaho no hitondra sy hanafaka ry havana sarobidy loatra izany toky omen'Andriamanitra ny olony izany tsy miova izy tsy miova fa tahaka nitrotrony azy tamin'ny lasa ihany no mbola isairanany hanampy azy amin'ny fitondran'ny vesatry ny fanterana isairanany hitrotro azy amin'ny fandroson'ny taonany ary isairanany hamonjy azy amin'ny tahotra sy ahiam-pitsongodi ny fiainany mampahery sy mampahery ny olony amin'ny zavatsarotra sy hedrain'Andriamanitra ka manome fifaliana manome fahatonena azy amin'ny androm-pahanterany mampitombo ny finoany koa Andriamanitra mba hahafahany miazona ny tanany tompo eo ampanohizana ny fiazakazahany hiazo ilay lova feno voninahitra voatokana ho an'ny olona masina ary ahafahany mihika amin'ny fahatokiana hoe tsy ketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetra anatiny fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mahavesatra maharitra mandrakizay ho anay ry havana mahatoky ka tokony hametrahana fitokisana rehetra izany teny fikasana omen'Andriamanitra izany koa mahatoky marina fa mandalo fitsapana sy zavatsarotra ianao eto amin'ity tany fivahiniana ity kanefa manahoana ny hafalianao mandre-indray androany fa mihevitra anao ilay malalany mihevitra anao mandrakariva ny tompo fa tsy manadino anao tsy lavitra anao ny tompo ry havana fa eo akaikinao hatrany na dia atao takona azy izy rehefa mamelo mafy ny rivodoza angamba matory ao ambodiny sambokely misy anao izy fa tsy lavitra anao koa matoky ainy no mampitony ny rivotra sy ny ranomasina ny fahefany tsy toa eny ety amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana kanefa aza matahotra fa miambina anao ny tompo ary tsy misy maharombaka anao amin'ny tanany misy tokoa ny fijaliana ry havana tsy azo lavina izany mamita tena izay mihevitra fa ny fanarahana ny tompo dia fiainana tsy ahitana fahasarotana tsy nampananten'izany velively Andriamanitra kanefa dia manana izao toky izao kosa isika fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika ry havana ho hitanao eo amin'ny lalana izoranao ny famakivakiana ny lohasahaloko ny fahafatesana nefa matoky fa tsy irery ianao mamakivaky izany fa manana n'Andriamanitra eo aminao toko sarobidy omenanao zany ko aza matahotra izany fahatokiana izany no nameno saina sy ny fony ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay efa antitra dia antitra nandritra ny aretina izay nahazo azy farany fantatrao ve hoy ny sakaizany izay ny andry azy fantatrao ve fa ho faty ianao tsy fantatro na ho faty aho na tsy hoy izy fa izao ihany ny fantatro raha ho faty aho dia ho ao amin'Andriamanitra ary raha ho velona aho dia ho eto amiko Andriamanitra ry havana noraisin'izany mpanompon'Andriamanitra izany ary ninony sady ny ainany ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy hoe na dia mandra-pahantitra aho aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volonao dia izaho ihany no isahirana mitondra anao izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro eny izaho no hitondra sy hanafaka mahatoky ny tompo ry havana tsy mivadika amin'ny teny nomeny izy ko matoky azy manomboka izao
dia jereo amin'ny mason'ny finoana ny fiainanao, ny manodidina anao, ny lalana ombanao. Ny mason'ny nofo mantsy dia mora mitarika ao amin'ny tsy finoana, satria tsy magnatsinjo afa-tsy izay manaitra azy ny mason'ny nofo, fa tsy mahita an'Andriamanitra kosa ilay tompon'ny fotoana rehetra, ilay tompon'ny fahefana sy ny hery rehetra koa, izay mampandresy ny olony, mampandresy azy amin'ny zava-mitranga rehetra amin'ny fiainany. Koa na inona fivavahana misy eo amin'ny fiainanao, na fahatandrana arahana hery sy tanjaka, nefa soloin'ny fahanterana mahareraka, na faliana dimbiasan'ny alahelo, na arembe arahana fahantrana, na inona fivavahan'ny fiainanao, dia matoki fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra. Eny, tsy miova amin'ny teny fikasany, izay mbola averina aminao etona ihany izy. Fa na dia mandra-pantitra ao aza ho izy, dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonao, dia izaho ihany ny sahirana mitondra anao, izaho no nanao, ka izaho ihany ny trotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Izay manatsofina, aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen.
Ny finoana no fahatrikinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Efa nandray ny famelan-keloka isika ry havana, ary efa nahazo fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa andeha ary isika hanambara ny finoantsika eo am-pitsanganana, amin'ny fiarahamanonina ny fanakempinoana, izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao eo am-pitsanganana. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainany sita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any miaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manera izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Voasoratra hoe, inona moa ny soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manampinoana izy nefa tsy manana asa? Koa hitsangana izao ny tompon'andraikitra hanambara amintsika ny raharahan'Andriamanitra, izay voalahatra ho sahanina eto amin'ny fiangonana. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly, fiofanana SAP KNPL. Mampatsiahy antsika fa misy ny formation hebdomadaire isan-kerinandro zany SAP KNPL FPMA arahana amin'ny phone call isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora hariva ka hatramin'ny 6 ora alina. Misy fandikantena amin'ny teny frantsay izany. Izany dia hitantsika misoratra. Fanasana avy amin'ny tafo ex Marseille. Ny tafo ex Marseille dia faly manasa ny SLKI na ny sampana lehilahy kristiana iraisana ny alahady 13 febroary anatrika ny fanokanana ny SLK any Antoerana. Vaovao tafo filazana manjo amin'ny finoana sy ny fitsanganana tena maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesana ianareo fa niava malalanay Ravelonjato Bruno Patrick dia natsony iray ody any aminy alakamisy 13 janoary tao Reims rehefa nivahiny 13 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Ravelonjato Julian sy Miora. Taratasy fisaorana izahay fianakaviana Ramananjo Monique Ramarikoto dia misaotra amin'ny fiangonana Ray Manontolo izay tarihan'ny Ray aman-dreny mpitandrina sy ny komite eto amin'ny FPMA Toulouse tamin'ny fampahirezana nataonareo tamin'ny nalasana ny hava-malalanay Marzel Elso Ravololomboangy. Ny tompo manakare-pahasoavana ny amalifity anareo. Sampana fifoazana. Misy ny fotoam-pifoazana ny zoma 1 janoary manomboka amin'ny 7 ora hariva amin'ny alalan'ny Confcol. Ny kode dia alefa ny zoma maraina amin'ny alalan'ny vala. Vinatra amin'ny fiangonana, araka ny tapaka teo amin'ny fivoromben'ny mpandray dia anangona 300 000 € isika mandritry ny roa taona ka efa mandray izay fotsika tolotra amin'izany ny tompon'andraikitra, tolom-bola na temps ponctuel. Mbola rosa amintsika ihany koa ny mikasika ny souscription azoantsika mandray anjara rehefa vonona izany. Hitantsika misoratra eto koa ny numéro compte IBAN. Fanavaozana ny mpandini-bola. Mifarana androany ny fisoratana anarana amin'ny mpandini-bola mandritry ny roa taona ho avy. Ny fifidianana dia ho tanterana ny alahady 13 janoary. Ireo izay te hirotsaka ho fidiana dia afaka manantona na miantso ny filoha. Association USPMA Entraide et Solidarité Protestante Malgache. Efa nitsangana ny komity mpitantanana na ny conseil d'administration. Mbola mitohy ary misokatra hatrany ny fisoratana anarana hiditra amin'izany association izany any amin'ny filoha Jean-Yves Rakotomalala. Ny numéro dia 06 46 24 63 86. Rakitra ampatsiahivina isika fa efa mitambatra ho iray ihany ny rakitra voalohany sy faharoa fanao teo aloha. Mandritra ny fampompivavahana en distanciel dia afaka ataontsika na chèque na virement na carte bancaire Eloaso izany. Asa fitandremana
tsy misy ny permanence en présentiel fa raha teresaka amin'ny mpitandrina isika dia afaka miantso azy amin'ny téléphone. Étude biblique, misy ny étude biblique en distanciel ny talata 8 janoary amin'ny fitora sy sasany ariva. Catéchomène, misy ny catéchomène isak-alahady amin'ny 4 tolakandro en distanciel ihany akoatra ny alahady fandraisana. Fampompivavahana firaisam-pinoana FPMA FKMT. Ny fampompivavahana firaisam-pinoana FPMA sy ny fiangonana rahavavy katolika FKMT dia ho tontosaina ny alahady 13 janoary ho avy izao amin'ny 1:04 maraina ary mandeha mivantana amin'ny YouTube. Diary-piangonana, ny fampompivavahana amin'ny alahady 30 janoary dia manomboka amin'ny 10 ora sasany ary atao en distanciel sur YouTube ny fampompivavahana. Ka ny mpandray anjara ihany no makany am-piangonana mikarakara izany. Ny alahady 9 febroary dia fanokanana dekona sy komity. Olazaina antsika ihany ny fomba fanatosana izany amin'ny manaraka. Manentana antsika hatrany tsy hitsahatra hitondram-bavaka ny fiangonana sy izany asa sy fikasana tsara rehetra izana dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ry havana, tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny zokiolona isika koa mangataka ny filohan'ny fiangonana sy pastera hitarika izany. Avana manana amin'ny tompo dia mbola ampifaliana no iara-panatsika rehetra amin'izao alahady natokana ho an'ny zokiolona izao. Ka eto am-piandohana dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika noho ny fitahiny afaka anatotosantsika izao fotoana fiarabana ny zokiolona izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe koa noho ny fananantsika ireo zokiolona marobe eto amin'ny fiangonana mbola miara-maina amintsika ary miaraka midery amintsika ny tompo amin'ny fotoana rehetra na ny tokantrano na eto am-piangonana. Ka amin'izao taona vaovao izao izay vao manomboka dia eto am-piandohana dia faly miaraban'ny zokiolona rehetra eto amin'ny fiangonana izahay nahatratra ny taona vaovao 2024. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro aho eo aminareo mandrakariva, izany no irinay ho anareo zokiolona rehetra, eo aminareo mandrakariva tokoa any ny tompo, hitantana ny fiainanareo any izy ary araka ny tenin'ny mpanao salama manao hoe akino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia sy fahataony tanteraka. Dia irenay fa ho tanteraka aminareo ray aman-dreny, ho aminareo zokiolona masoandro amam-bolana izany tenin'Andriamanitra izany. Ka eto dia ho antsoina ny anaran'ireo zokiolona rehetra eto amin'ny FPMA Toulouse izay nisoratra anarana. Marihana moa fa ho an'izay tsy mahafantatra ny zokiolona zany dia ireo olona rehetra ray aman-dreny mihoatra ny 70 taona no miakatra zany ary ny fisoratana anarana dia Antsitrapo. Ka raha mbola misy amintsika ao anatin'izany dia aza misalasala misoratra anarana any amin'ny vondron'asa sosialy. Fa ny anarana voaray aloha hatreto dia ho tononina androany, ka rehefa voatonona ny anaranareo dia afaka mitsangana any tokantrano ianareo tompoko. Misy 20 mianadahy izy ireo. Andriamampandry Ratsimba Ana, Andriamampianina Désiré, Andriamampianina Lala, Andriambololona Daniel, Rabe Mananjara Louisette, Raboditina Laurence, Rafalmanana Julien, Rafalmanana Ratiaray Razavtso, Rakoto Jacqueline, Rakoto Malala Davison, Rakoto Malala Janine Louisette, Rakoto Niraine Clarisse, Rakoto Nirina Joséphine, Rakoto Vao Rabé Samuel,
Ramananjo Monique Eliane, Randria Maefaso Arlaza, Randria Maefaso Brigitte, Randria Mas Daniel, Randria Nassoul Denise, Randria Nassoul René, Randria Nzatouv Rachel, Rassoul Malal Aimé, Ratsimia Pierrette, Ratsira Velo Samuel, Razafin Manana Mantra, Razana Mial Soulala, izay zokiolona teto teo aloha fa efa noty tany Madagasikara efa tsarovatsika ambavaka koa izy. Siono Rasomianta Miriam, ary ny farany Vitry Volahary Malala Monique. Ka dia faly izahay tompoko miaraba anareo izay voatonona teo na dia tsy mifanatritava amin'ny vantana aritsika dia ampifaliana no iarabana anareo rehetra zokiolona izay araky ny lazaina teo ray aman-dreny sady masoandro amam-bolana ka lohalohafiny ao tampony loza izy ny fiteny malagasy manaja anareo zay amin'ny mahalehibe anareo areto izay zandry izay taizainareo vonina atrany ny karakaranareo arak'izay fotoana sery nomeny tompo anay ka raha misy zavatra manahirana anareo indrindra amin'izao fotoana ny valanaretin'izao dia eto izahay tompoko miaraka amin'ny mpitandrina ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana aza misalasala miantso anay izay koa dia ifandray aminareo tsy tapaka satria adidinay zany tompoko fa dia ampifaliana no anaterana izany fiarabana ho anareo izany ka dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Izao dia ny mpitandrina no andray fitenenana ho famarana izao fotoan'izao ary izy orona tsara kely zany alefa amintsika rehefa tapitra ny vavaka ataon'ny mpitandrina sy ny hafatra apetrany amintsika. Misaotra tompoko. Ry zoky ray aman-dreny ajaina manatitra ny fiarabana sy ny firarintsoa zay efa nentin'ny filohan'ny tafo teo solotena ny fiangonana manontolo ary azo lazaina fa fifaliana lehibe ho anay ny mbola afahana miara-miriry sy miara-manompo eto amin'ny fiangonana aminareo. Fatatsika fa miankina amin'Andriamanitra ny fiainantsika ary anisan'ny modely tamin'ny reny Mosesy. Ary izao no vavaky ny Mosesy araky ny Salamo 7 zay itsongaina andininy vitsivitsy. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Mampianaranay anisan'ny andronay ahazoanay fohendry. Devokiso no famindramponao isamarainy zahay. Mba iobinay sy falinay amin'ny andro rehetra iainanay. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny taranany. Aroka ao aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray. Zany ny fivavaky ny Mosesy zay maneho ny fahatokinan'Andriamanitra ary mangataka mandrakariva mba hitobahan'ny fahasoavany, ny famindram-pony ary indrindra ametrahany ao am-pontsika ny fifaliana azoantsika misaotra an'Andriamanitra mandrakariva, mioby an'Andriamanitra mandrakariva. Ary zany raha teo no nambaran'i Davida ao amin'ny Salamo 7:20 antsika tsara hoe fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia izany tokoa ane hoenika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ane nareo. Avao izy nisamaraina ho anareo ane zany. Azahoanareo mioby, azahoanareo mifaly ary azahoanareo midery an'Andriamanitra isan'andro ary dia ho tratrany ela indrindra feno ny fiadanan'ny Tompo. Zao dia hiara-mivavaka isika. Tompo misaotra anao zay no amin'reto ray aman-dreninay reto, reto zokinay reto, noho ny fahasoavanao dia mbola nanampinao ny andro sy ny taona iainany ary afaka mbola mahatratra zao taona vaovao zao ary miara-manompo aminay eto amin'ivon'ny fiangonana.
tompo ianao no efa tokony izy ireo ary dia apetraka feno aminao mba hoenika ny fahasoavanao mandrakariva isan'andro. Ampitoro amin'ny mandrakariva ny fahatokinanao, azahoany manantenanao manoloana ny fikasana tsara rehetra sy ny faniriana ao anatiny. Azahoany manovo ao aminao heriny mpanahy, ka na dia meketraka tokoa aza ny heriny, ny fanahiny sy ny fony kosa dia mitombo hery mandrakariva ao aminao, ka dia asoavy isan'andro isan'andro tompo, tahaka ny efa nanasoavanao azy hatrany an-kibon-dreny, mba azahoany mideranao mandrakariva. Araka ny teninao, aza manary azy, aza mafoy azy ireo, aza manalavitra azy, ary mampianara azy isan'andro isan'andro. Hanisa ny androny, ka hideranao sy saotranao, ary hitany ireny ny fahasoavanao ao amin'ireny. Dia meo azy ny hitany asanao, ka hitoro ny fahagaganao, anambary zany amin'ny taranaka. Eny tompo, aza mafoy, ary momba azy ireo, ary aoka ahery mandrakariva izy, hilaza, anambara, ny herinao mahagaga sy ny fahatsaranao amin'ny taranaka, ary ny asa lehibe zay tanterahanao eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny tontolo. Maro ny tena angatahanao an'ireto zokinay reto, fa mahay manao mihoatra no izay nangatahana amin'izao vavaka izao ianao. Eny mihoatra lavitra no izay eritreretinay aza, angatahanay amin'ny zokiolona ho amin'ny reto ray aman-dreny, ho an'ireto zokinay reto amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy zany. Dia misaotra ray. Amen. Dia mahazo mipetraka isika. Raha ny marina moa dia misy ihany ny marika, kanefa fatatsika fa voafetra hatreto izay azon'ny fiangonana tanterahana. Fa ny vavaka kosa sy ny fanirian-tsoa dia mipolotra isan'andro isan'andro anareo, ka dia ho tahin'ny tompo ane, ary hita fifaliana isan'andro isan'andro noho ny fahasoavany avaoziny amintsika. Dia tanain'Andriamanitra tompoko.
ry havana malala hoy ny tompo aoka tsy sisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako tsarovy koa nefa fa nypanome amin'ny fifaliana no sitraka Andriamanitra ko andeha ary isika hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra eo am-panatanterahana izany dia ataontsika ny hira fa 920 sy 2. Ny rakitra hoy ny tompo mipetraka amin'ny fiangonana hoy ny tompo na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo zany ko angatahana ny tompony anjara amin'ny vavaka fangatahana mba handroso hitarika antsika amin'izany. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour la réalisation de ce temps de culte malgré les conditions actuelles. Merci pour les moyens technologiques que tu mets à notre disposition et pour les personnes qui le suivent depuis chez elles. Merci de nous avoir rappelé par ta parole que tu nous gardes et nous bénis jusqu'à notre vieillesse. Nous te remercions de prendre soin de tous les aînés qui nous entourent. Merci de veiller sur eux et de les protéger. Et nous te remercions car même si des changements ont lieu dans nos vies, toi, tu ne changes pas. Nous souhaitons à présent prier pour ceux qui vivent dans l'épreuve, souffrance, emprisonnement, deuil, maladie. Tu es celui qui réconforte, celui qui guérit. Permets-leur de lever les yeux vers toi pour recevoir ta consolation. Nous voulons aussi prier pour ceux qui ont reçu tes bénédictions, qu'ils apprennent à t'accorder leur reconnaissance et à la partager. Nous te remettons notre pays, Madagascar, entre tes mains. Bénis les bons efforts pour son développement et retire tout ce qui ne vient pas de toi. Nous te remettons aussi la France. Donne ta sagesse et la crainte de ton nom à ses dirigeants. Nous nous tournons vers toi en ce qui concerne la pandémie actuelle du Covid-19. Garde ceux qui sont atteints comme ceux que tu as guéris. Tu sais ce qui est bon pour nous, que ta volonté soit faite. Nous prions pour toutes les églises et l'évangélisation dans le monde et nous nous adressons particulièrement à toi pour notre projet de construction de temple à la FPM à Toulouse, que tu puisses conduire ce projet sous ta grâce, sous ta protection. Nous te prions pour tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, afin que tu les guides sous ton Saint-Esprit,
dans leurs différentes missions. Et tu sais, Seigneur, que nous avons bien d'autres choses à te demander. Tu connais les besoins de chacun. Nous voulons compléter cette prière par celle que tu nous as apprise. Renai Zanendanj, Wamasinani Nyanarano, Tungani Tanzakano, Atawani Sichakuno, Yutiantan Takanendanj, Menene Sazamone, Aramela Milke, Takamela Nesne Katamne, Alessandra Fakatapana, Manafana Naras, Anavakana Senior, Araminash Taxe, Amen. Maria nariavana fa aorian'izao fanompovavahana izao no anatanterahana ny akatoka izay arahantsika amin'ny alalan'ny Zoom. Misaotra an'Andriamanitra tsika riavana fa tanteraka soamantsara ny fanompoana masina izay nirahantsika teto androany. Ka alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira fa 520 andininy voalohany ary aorian'ny tsodrano ny andininy fahaefatra. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Matokian'ny Tompo ianao ka manao vasoa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'ny Tompo ianao, dia omeny ianao izay irin'ny fonao. Ankino amin'ny Tompo ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Dia raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompontsika. Hitahy ianareo ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hamindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Mipetraka isika.
Mamie? Oui. Ay, mila msoconnecta con nareo am Zoom, azafady. Oui. Mila msoconnecter am Zoom.